Ho an'ny ambositra kosa isika ao anatin'ity fanadihadiana ity. Tovovavy kely malagasy roa izay vao 13 taona sy 10 taona monja dia efa navita nanangana fikambanana kely entina hanampiana ireo ankizy toa azy eo amin'ny fianarana. Mianatra ny Frantsa izy roavavy ireto ka isaky ny fialan-tsasatra dia tonga eto Madagasikara mitondra ireo fitaovam-pianarana izay voangon'izy ireo amin'ny alalan'ny fikambanana. Nahazo ny anjara nomaly ireo ankizy hanala fanadina na CPE ao anatin'ny distrikta Ambositra iny. Nisy ny fanolorana fitaovam-pianarana nataon'ny mpianatra malagasy avy any Cachot Frantsa tany Ambositra omaly. Ao anatin'ny fotoam-pialatsasatra ny any Frantsa amin'izao ka tonga aty an-tanindrazana i Vanisy Ines nanolotra fitaovam-pianarana isan-karazany toy ny fanaon'izy roa isan-taona ho an'ireo ankizy hanala fanadinana CPE tao amin'ny distrikta Ambositra. Izy ireo moa izay nanangana fikambanana antsoina hoe UPA na ny Unir pour aider les enfants malagasy. Andriary Lalavany dia 13 taona classe 3e, Andriary Lala Ines kosa dia 10 taona classe 6e, izay samy mpianatra ao amin'ny collège Saint-Joseph Cachot France no nanakevitra nangana ny fikambanana UPA. Ka ny ataon'izy ireo amin'izany dia ny manangona fitaovam-pianarana ka mizara izany. Ohatra ny tamin'ny taona 2014 tao amin'ny komina Anjomanakona distrikta Manandrina. Tamin'ity fotoam-pialatsasatra izy ireo ity kosa dia ny tao amin'ny komina Sahatsio Ambohijanaka distrikta Ambositra no nanatoto sain'izy roavavy kely an'izany ka nanoloran'izy ireo kojakoja fianarana samihafa toy ny cahier, stylo marloko, crayon, règle, kompas ny maro hafa ihany koa ho an'ireo mpianatra nala fanadinana CPE miisa 9 sy 20.